Ema mahina vaovao. Elaela tsika. Hita fa tonga ndray zao fitaoko ambolena dia saika mahitady zezika aminao. Zezika hoe tena tsy zezika eo raha ngaty zao fa tena mbola nambolena vilona daholo ny zezika. Hitanao fa tena ao anatin'ny fotoana fambolena vilona zao dia tena tsy misy tao ataraiky kely ianao. Raha tsy vitanao eo fambolena vilona zay ianao vao mety mba misy zezika ao anao. Dia votsitra indray aho zany tahoana fa votsitra kely ianao zany. Eka inona malaza manakory ny fandeha fimpinato? Zaho mandeha moramora ao rangahy. Karakara kely an'ireto tombo reto dia mandanindany fotoana kely ato. Mandroso ao renao e. Mandroso anao fa mahazo ianao rehefa manatsara taranaka ka. Mila manatsara taranaka fotsiny ianao dia mahazo taranaka ohatr'izao raha hoe mitady taranaka ohatr'izao. Zany ka ny fanatsarana zany tsy azo hoe manatao zany ny fanatsarana atao amin'izany. Hitanao raha manana vavy ianao dia misy olona mitaiza mitazona lan'omby avy any amin'ny fifamanoro. Zany hoe omby lahy efa voafatina sy mamokatra tsara dia mila mitondra ny omby vavinao makany ianao dia ampanarahana amin'ilay omby lahy any zany ilay omby vavy dia rehefa avy eo anao zany mahazo taranaka tsara ohatr'izao. Ka ninay ani raha ty le omby gasy le zafindrony ireo moa zany ka mba mety mba mahazo ohatran'izao zany raha ohatra zany zay hoentina any. Tena mahazo mihitsy ianao ka tsy hoe ny omby efa ihany no entina any fa ny omby gasy mihitsy zany tena betsaka ny olona manatsara taranaka amin'le omby any. Dia tsy mifidy zany na omby gasy na zafindrony fa rehefa tonga eo zany dia efa manome taranaka foana zany le omby lahy. Ka eo amin'le ohatra zao hoe nenay zao omby gasy zany dia manahoana raha ohatra ka hoe hoentina any izy mety ety very zareo. Mety izy ka, mety izy fa ianao zany raha ohatra hoe manana omby gasy ka hoentina any dia tsy hoe vao nahazo zany amin'ny vavy hatrany ianao dia azo taranaka hoe efa tsy hoe azo lazaina hoe efa tsara io fa mila manohy an'le fanatsarana taranaka zany dia zanak'omby vavinao iny indray no entinao atsaraina amin'le omby lahy manaraka zany dia amin'ny farany ianao zany mahazo taranaka omby tsara. Zakana ihany ve nefa fa mividiny satria ianao zany milaza hoe tsy hakanavaka izy fa zay tonga any dia meny daholo. Eo amin'le fahefa-mividiny ohatra hoe tokony ho saran'izy zany. Le izy mora ihany fa tsy dia azo atao hoe lafo ka 5,000 sy 1 alina ihany ny sarany. Dia ianao zany rehefa mampanaraka omby ihany dia tsy maintsy mahazo resi fanamarinana hoe nampanarahana tamin'le omby lahy avy any amin'ny fifamanoro le omby vavinao. Dia ilay izy loha atao hoe mora ihany fa tsy dia hoe lafo. Eo mikasika ny sakafo indray nefa manahoana hoe raha tonga any tomeny aminay ambanivohitra hoe le omby mety hoe hifidy sakafo satria eny moa dia miaina amin'ilay hoe vilona gasy. Anatonga manko zany manatsara dia tsy maintsy anontaniana ihany koa ny hoe manahoana ny sakafo hoaniny. Izy hoe tsy hifidy vilona fa rehefa vilona ihany koa nefa dia hoaniny daholo. Izy aloha rehefa mahazo taranaka omby tsara zany ianao dia mila mamboly vilona. Mila mamboly vilona eny an-tanety ianao dia rehefa mahitany ianao dia mila mamboly vilona eny an-tanimbary. Dia tsy vitany hoe rehefa mahazo taranaka tsara dia hoe mijanona amin'ny vilona fotsiny fa mbola manome provandy ho an'ny omby koa ianao zany zay vao hanome ronono araka an'izay tokony omeny le omby. Tsy maintsy manome provandy ianao zany dia mamboly karazam-bilona zany ianao tsy maintsy ataonao zay. Eo amin'ny 7 taona eo zao nanomboka nanatsara roa. Satria manko mahita an'izao zavatra zao dia tena liana be dia eo amin'ny 7 taona eo zao zany tokony mba azahoana ohatran'izao raha manomboka ary. Raha manomboka ianao tsy dia ela ka mihodina indro ihany ianao dia efa atao hoe any amin'ny 3 taona any ianao dia efa mahazo karazan'omby ohatr'izao. Zany tsisy ka, tsisy problème fa sady ny tombony koa anie rehefa ohatra ianao mitondra omby any dia rehefa teraka ny ombinao dia mahazo fanamarina pahaterahana avy amin'ny teknisianina fifamanoro ianao e. Zany hoe rehefa teraka zany ny ombinao dia manatona ny teknisianina fifamanoro ianao dia mahazo copie pahaterahana.
dia rehefa mivarotr omby ianao any ariana tsara zany le ombinao dia mba mora zany ny varotanao azy rehefa hitan'olona hoe fa tsara le omby. tena tapa-kevitra rahakava dia anatonano zany no tena marina fa nay mbola zatra nleny ambanivohitra moa dia nefa zao efa ambanivohitra mijery an'izao ronono zao hoe 5 litra 20 litra nefa neny zao dia mbola mena amin'le 3-4 farany betsaka. Tena mampirisika anao mihitsy ny tena anatsara ny taranaka fa tena mamokatra ronono mihitsy le omby rehefa tsara le taranaka ombika. Fa tia saika teneniko anao misy karazany roa le fampanarahana dia misy fampanarahana enti-tanana dia misy fampanarahana amin'ny ombilay zany. Ny ahy aloha zany amin'ny ombilay ihany no mahazatra e, fa misy an'le atao hoe insémination artificielle fa misy raha misezay hoa ao akaikinay eo no tena mba piasa an'izay. Asa ianao raha ohatra alina amin'izay dia mba hoentiko makany ianao mba mifampiresadresaka aminy fa izy no tena efa zatra mampiasa an'izay insémination artificielle zay. Dia tena mitovitovy ihany zany le taranak'omby azy nefa ny amin'izay fotoana izay. Mety mitovy ka, mety mitovy. Fa ny ray hoe enti-tanana le inséminateur fotsiny zany no tonga eto moa ny raha ohatra ianao mitondra amin'ny ombilahy dia ny omby vavy no entina manatona any amin'ny ombilahy. Nefa dia tena mahafapoarana ny valim-panatahino ary tena faly mihitsy ny rangaty maheno an'izany ka dia mety mba hitolo indray zany ronono eny an-tanàna eny. Mahereza fa azo kivy fa atsarao ny taranaka fa tena hita hoe misy tombontsoa be le fanatsarana taranaka dia andao ary ianao hoentiko any any. Misy le rangata diavintsika ranga fa tena salama vera salasala fa fa tonga tao amiko tao izy. Izy io zany mba piopiondiany ambanivohitra eny dia manontanytany ako ny resaka insémination artificielle dia miamola anombony mba ampiasako dia tsy dia mahafantatra loatra an'izay aho fa le rangaha tsy ho ano mahafantatra an'izay fa ndao anao hoentiko any dia io izy mba tonga mba ila fanazavana kely aminao. Niary oe fa misotranao mbala hitan'le taranak'omby zany ameny anako hoe misy ny enti-tanana dia misy ny resaka lan'omby zany avy amin'ny fifa manoro daholy. Dia tsy maninona ozy fa ny aloha dia hatramin'izao mbola lan'omby foana fa izy indray mampiasa le artificielle dia ndao anao oziko eto any hoentiko any a dia zay zao mba tena mba mahalinara atika dia raha mahafaka tafatafaka kely amiko amin'izay anao mba manakory ny tokony programa amin'izy. Ka rehefa mangitahita an'izy ianao dia milazako aminao le fomba azahoanazy zany. Marina tokoa voalaza aloha fa hatramin'izay ka hatramin'izao hatramin'ny tomboako ny ompimbo zany dia zatra dia tsy niala tamin'io mahitsy satria amiko io mora atao le izy ka nitoro-hevitra ataoko andraka voalohany tahana fotsiny zany ny izay fienjen'ny omby io mihitsy iny mora fantatra ny misy marika zany alalandrangah hoe mihintsy ty omby ty na izy taitaitra miranga ny sofo na misy tsilolo mivoaka avy amin'ny fivaviany zany ny fomba fanaraha maso an'le fienjen'ny omby vavy zany ka raha voaraka andraka zay tonga rangaha zany dia miatso ny inséminateur zay le fampanarahana hoe-tanana. Ny telefônina an'le rangaha moa efa ty amiko aty tsy vitan'izay ihany koa fa azo ny tanànany tsy dia lavitra loatra azo atsony izy. Ka eo amin'le anina zao dia eo amin'le fahefa-mividy mba zakany naheny ambanivohitra ve le izy zany sa eo amin'le vidin'le anina zany le insémination teneninao zany. Zay rehefa tianao le izy efa mahalinanao vao vidy satria rehefa tsy misy mahafintsinaitrebiteur angaha ty ka rehefa manitina anao le zavatra vao vidinao foana iny dia ronononao meniny zanak'omby iny voalohany 12 litra farafakely mba eritrereto amin'izany ny voalohany zay sa voalohany zay raha ataoko zany ny le eny dia mety firy anao mely le ombonao moa zany zao le mbola voefatra sitanao zay fahatiatoko anao fahatiatoka be vavany ianao fa tonga ianao dia midira amin'ity zavatra ty mahitsy fa ny zanak'ombonao voalohany
roambifolo farafahakeliny aorinan'izay any am'ro tonga de any am'roapolo mihoatra an'izay mahatratratra amina telopolo ka aza misalasala ianao aza vilona gasy ianao fa zao fotsiny tsy maintsy mamboly vilona kosany aloha ianao zany tsy miana nytolony hoe provence sy ny karazany sa manao an'izay keo ianao ka mifanampy-tsakafony omby a provence na ny mijery an'le ombonao aza mahalandilandy sala am'reniny tiarangaty rangaty tena resy lahatra fa de tena sotrandreo fa tena raha vitany ianao fa iny le rangarangaty a tompo salama ianao salama ianao tonga tsy nasana ianao na sesinyrazana fa eo ampiresahana anao mihitsy zay zao zany hoe le raha naman'ity a mpampiompimbo voalohany izy zany ngara ipiopo hoe pampasimbola za le manao an'le fampanarana etanana de noetin'le rangaty izy efa mba mahalinazy izy le mahalinazy le fampanarana etanana zany de ohatrany manaka nanadiady izy ka ianao io fa tonga mba aza voakely aminy rangaty fa soa azy ianao fa tonga soa eny tompo moa zany enay moa eny ambany vohatra hitanao ihany zany e de le omby gasigasy regny ka sendra misy ranamana fagnalako zezika zay zany de mahita le taranakombony tsara zany de tena lina ary tena mahafinaritra mijery an'le zany tsy salasala tsony fa de efa loranga de tonga de meko vola aloha anao de andorangany a tonga de mbo tsy ao le ohatra ka ohatra zany ka hoe nahita ny fampiasana ny fampanarana momba nobla samy manome taranaka tsara zany a ny fampiasana nobla hoe tsara zany le rasiny sy ny fanaovana fampanarana enti-tanana na hoe amin'ny teny baiko zany insémination artificielle ny fanaovana insémination artificielle de fanatsarana ilay taranak'omby zany hoe araky voalazanao hoe raha omby gasy no anananao ka atao hoe matanjaka tsara ao tsara ny heriny lehibe satria raha ny tena marina mako zany a amin'ny fampanarany fanaovana insémination artificielle zany de le omby zany tokony hoe ny taonany a 10 volana ary milanja eo amin'ny 300 kilao eo kanefa raha amin'ny omby gasy ray zany a jerentsika le hoe manao ahoana le vahany ny alehibeny zany fa azo atao tsara ny manao insémination amin'ny alalan'le omby gasy rehefa atao insémination artificielle izy a de manome miatsara zany le taranany io zany tsy voatery hoe tsy maintsy ho vavy na ho lahy fa raha ohatra moa mahazo vavy izy arabasoa arabatsara zany hoe le zany vavy zany tsara le le reniny zay zany le hoe fanatsarana lay taranak'omby a ny fanaovana insémination artificielle na fampanarana tanana ka ianao zany milaza hoe ao ny tonga de ampanarana fa misy fepetra arahana zany amin'ny atokavana fanaovana ny insémination artificielle eo aloha manahoana le fienjely le omby satria anao zany tsy maintsy miditra amin'le valany omby sanandro zay le hoe fanaraha maso isanandro amin'le omby vavinao mba ahafantarinao hoe tena taitra na mienja le omby de eo ihany koa anao a tsy maintsy mba mamboly vilona koa ianao misy zany le vanim-potoana fahavaratra zany zany mba mamboly vilona hoe andeha amboly kizozia ao a andeha amboly guatemala ao a andeha amboly cloris fa reo masomboly reo zany misy any amin'ny fifamanao reo zay ny andramanelitra ny filibeny le vanim-potoana ririna na anelanelam-potoana eo ihany koa zany reo hoe misy vola atao an-tanimbary de tsara koa zany rehefa miala le varinao an-tanimbary iny mba mamboly ray gracial koa zany anao mba tsijovanao am'le sakafo any amin'ny mahita anao zany raha vao mahavita an'io voly io a de tena foy le fotoanao fa eo fanaraha maso tsara injavatra atao zay mahatonga le hoe de ny mbola miainga am'le omby gasy zany anao de manatsara tsikelikely mandra-pahatonga anao amin'ny tena mampamandrarina omby tena mahafinaritra tena mahafinaritra torevitra zany fa tena tsy salasala tsony satria tena natary ako a natatsy ako a taminao tena afa-po tanteraka Semba-semba ndauna Keruan dinani
sy lazainy ilay falehako io laka kely iray natopatopanalona nikarenjy tany vondrano tomorno hambaratra nanezagezaka ny amontsy torapasika nanezagezaka ny amontsy torapasika nalefako tany atanàna ny eritreritro indreo ny tenaka Odo. Manahoana anao madama ianao mihitsy zao ny tadia anao moa le teknisianina fifamanao ro keraka ny aly omby dia zay mba nitadiavako kely anao madama sekaka fanamarina fahaterahana nentinao ve le taratasy nampanarahana tia zany fa misotranao soa ihany nentinao ty fa ilaiky be mantsy ty anaovako an'le izy andrasiko kely vetivety izy aloha aka taratasy miala tsy vetivety ty maninona fandrasana anao tompo fatatrao vola zao mba nomaniko anarany dia iza ny anarany reniny vola kalamaity aloha no nataon'ny ankizy anarany hatramin'izay ary vino izy ty ny tena toraka lakamisy efatra amby rosy ndraiky roambe folo sy roa arivo ndray moa zany efa fantatro ko inona ny volony sady mena tsara tarezy sady mena mahakely arapaina aloha zany fa nanao vavy kely dia nasotra betsaka fa dia nahazo ie misaotranao koa nitahireny ty satria tsy afaka nanome an'le kopia mantsy raha tsy nisy anyty zany mbola etiko velona ty tahirizy tsara any aminao tahirizy tsara ity zany ny kopia an'le sara kely a dia ny tsara angambany hoe manana kahie anao dia mba andaisanao atsoratra mombamomba azy dia soratanao anatin'ny kahie ny rainy ny veniny zay nokisy ny fahasalamana zany hoe rehefa manao vaksiny dia soratana ny daty rehefa manao kankana sy ny rehetrarehetra ka nyty koa mafisina aminao ngam efa maro ny torohevitra nomendreo namako fa mila fikarakarana manokana zany le sara kely zavy eo amin'ny sakafony a ny fahasalamany a ny fahadiovana sy ny rehetrarehetra dia azo atao tsy rambona mihitsy zany fa efa tsara ny sy karazan'olonao a fa ny fikarakarana sisa atao chlorisy aha zany dia atao vilovaina vilona tsotra io koa dia aha dia avadibadika olo tsy mety tsy mety angamba fanao vilona tsotra fa ny tsara indrindra dia chlorisy dia manomana vilovaina ianao dia rehefa tonga ny formule anao dia mampiasa anao dia azo atao tsy rambona ny torohevitra fa efa tsy nahazo vavokely ianao zany zay